Zay ny pejy fanomanana sy ny fanatanterahana ny fividianana bentanana sy ny mpanolotsaina fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray. Ny roso tamin'ny fandravana trano ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Samvata amin'ity androany ity ka anisan'ireo noravana ireo izay miorina eo ambany tatatra toy ny eny Andohatapenaka. Taonany efa trano teo ve dia tonga avany dia hoe ahodana ny tranonay ve dia tavam-bolanay io ao anatin'ny fety ve nareo ny andodana ny tranonay. Tsy d'accord zay. Aloha mianjika. Ety Andohatapenaka ireto trano roa ireto no oravana no izy miorina eo ambony tatatra. Fivarotana arina fandrehatra ny iray ary trano fanaovana volo na salon de coiffure ny iray. Ny maraina teo tsy nanaiky ny fandravana ny tranony ilay ramatoa tompon'ny trano fanaovam-bolo. Sultena fanajariana tao zay tompoko. Raha ny fantatra dia tsy nisy ny fahazahoan-dalana anorina trano na ny permis de construire fa taratasy avy amin'ny fokontany no ananan'ny tompo-trano. Nanamafy ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Samva fa ny fandravana trano izay tanterahana androany amin'ny toerana maromaro dia fiatombohan'ny fanarenana foto-drafitrasa mba tsy ho tratran'ny tondran-drano intsony ireo faritra iva amin'ny fotoam-pahavaratra ho avy. Manodidina ny 30 eo ireo trano tokony horavana amin'ny fokontany maro. Tsara marina fa zao asa atao zao dia ao anisan'ny asa fanombohana nomboka tanikady bahoaka tsika tsara tanikady bahoaka amitsika ady amin'ny tondra-drano dia zao asa atao zao zany fanombohan'ny asa fanarenana ny foto-drafitrasa mba ahafahan'ny tanàna Antananarivo ahafahan'ny bahoaka tsy ho tratrany tondra-drano be amin'ny taom-pahavaratra ho avy ao anatin'ny fitovolana dia avy ny taom-pahavaratra amin'ny novambra dia zao zany fanombohana amin'ireo andina trano amanjato eto amin'ny faritra iva indrindra fanesorana sy fanalalana tsara ny tatatra lehibe indrindra eto amin'ny faritra iva mba tsy hiverina ny tondra-drano be ohatrany tamin'ity tonoty zany. Notsindriny manokana fa ny anjaran'ny Samva sy ny commune dia ny manatanteraka ny didim-pitondrana. Azo efa nisy ouvrier-be niarana tamin'ny fiola sy ny fokontany rehefa nisy fampandrinesana antsoratra ny androany zany dia tena fanesorana tanteraka n'ilay trano ny ataon'ny Samva sy ny commune miaraka amin'ny tompon'andraikitra rehetra isa-tokony dia manatanteraka ny didim-pitondrana navoaka ny tanàna Antananarivo taratasy ny avy ny andriamatoa bentanana. Efa nisy raha ny voalaza ny fampandrenesana mialoha natao Ambava, efa nisy ihany koa ny fivoriana niarahana tamin'ny fokon'olona sy ny fokontany ary ihany koa ny fampandrenesana antsoratra. Nanaiky ny fandravana ny trano ihany moa ilay tompo-trano tety Andohatapenaka noho ny farany. Mariana fa ny fandravana trano izay niorina ara-dalàna izany hoe nazahoana fahazahoan-dalana na permis de construire ihany no mahazo onitra na ny indemnisation.